Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana anio izao fa indray tenako miaino aminareo eto androany. Dia tonga izay fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe izay mara izay miaraka aminay isan'andro manao totosa an'izao fandarana izao ka dia tahiny tompany antsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahirezo indray tsika amin'ity androany ity. Matoka fa ty fandarana izay rahanao ty eto androany dia fandarana izay ahafahanao manovo hery ao amin'Andriamanitra, ahafahana koa mampahery anao raha anaty ady ianao anaty olana somary ketraketraka kivikivy dia fiadanan'ny tompany irotsaka amintsika anatin'izao fotoana mamy izay rahantsika mialohan'ny andalantsika tory amin'ny mahavavaka fiambenana azy dia tena ho fiambenana alina ho antsika tokoa ity vavaka izay ataontsika ity fandarana ity. Ka dia miarabanao raha androany no vao tonga eto dia miarabanao manokana teteny mihitsy hoe tsy kisendrasendra natokavinao teto tena misy raha ilan'ny tompo anao mareta aloha hatramin'ny farany noho izy mety afatra Andriamanitra bitsihany aminao anatin'izao fandarana izao fa mino fa tsy tonga fotsiny eto ianao tsy kisendrasendra izao fa efa voalaraka. Dia tahiny Jesosy mareta hatramin'ny farany mizara roa ny fotoanantsika androany. Ny fotoana tapany voalohany dia vavaka fiambenana taka ny arahantsika isan'andro izay ahitantsika vavaka fanombohana, hira, toriteny, famelabelarana ny toriteny, fa avy eo kosa tonga dia miasa mampino eto amin'ny tapany faharoa dia fitondrana am-bavaka satria fotoana fitondrana am-bavaka androany ka zao sady efa manonteny aminao hoe efa misokatra ny fandefasana mesazy ao messenger koa rado akiradio no andefasanareo mifangataham-bavaka rado akiradio tsy ao amin'ny page andramoka izy ao ahitanao fandarana io fa ao amin'ny rado akiradio iny mandefa mesazy iny dia ao amin'ny inonareo no mandefa ny fangataham-bavaka atao dia rehefa azo teny izao manjary sao dia taraiky ka sao dia tsy tafiditra indray tsy any amin'ny mampiona tsy any amin'ny fitia fa atao amiko no andefasinareo ny fangataham-bavaka dia maritatra amin'ny farany androany iaraka amintsika eto raha nabavitsika Anitra Clarisy na fahombiazana fitahina ny vavaka fanombohana hitondra toriteny kosa raha nabavitsika Maman Valtina avy any Koety. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa aloha dia rabana rehetrarehetra koa izay tonga eto raha nabaviaina no hitako niditra voalohany teto androany dia tahiny Jesosy raha nabaviaina tahiny tompo manokana ianao dia mifahatongavanao teto androany ianao niditra voalohany teto dia ho tahina manokana raha nabaviaina dia ho tahina Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ho ambinina ary ho tahina ny ara-nofo sy ara-panahy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ho tahina Andriamanitra raha nabaviaina ianao niditra voalohany teto dia tahiny tompo koa raha nabavy Erika taorinany raha nabavy Lovelitina, raha nabavy Lina artisanay de Madagasikara, Berta, Marie-Jo, Tojo Mikael, nabavy Erika, tonga soa ihany koa Rodine Marie, manaraka azy Kodenela sy Aimé Lovelitina, Elisabeth Rasolo Armalala, Koda Léonie, Angela Io, Yama, Roli Anis, Tsiriamboara Miel, Erika Raka, Sandolany Irina, Verselina, Sandra Akonina, Berthe Sava, Itody Raoniso, Fleur, Kodenela, Kotre Kamaradin Jesosy, Fahombiazana fitahina, Lantony Irina, Nambintso, Tina Rakoto Arzaka, tonga soa daholo isika rehetra Geneviève Andriamananjara, dia ao ihany koa i Andolina Suzelle, Jessica Patitsy, ao ihany koa Maman Valtina, tonga soa daholo isika tsirairay avy Iaingony Irina, dia Yama, Manigo, Naël, Nambintso, Razana Monika, Kadaka, Preta, tonga soa daholo isika tsirairay avy Marie-Jo, dia ao ihany koa Samir Tansia, Fity, Soameva, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Olga Ranorso, Mampionina, tonga soa tsika tsirairay avy Razana Monika, Sandola, fanotenenako teo daholo zany, Mami, tonga soa isika rehetra dia mareta hatramin'ny farany
fa ifampahirentsika amin'ity androany ity. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia misy filazana aloha milohan'ny tenantsika hoe andolo ivavaka tsika, andolo aperakitsika ampelantan'Andriamanitra ny vavaka, dia aorianan'izay kosa tsika misy filazana kely izay olazainy eto amin'ity androany ity. Efa manomboka miditra ny mesazinareo zay mihitsy rehefa azo teny zao amin'izay ny fangataham-bavaka amin'izay tsy tara izany. Tonga dia andolontsika ivavaka ary miaraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra, miaraka amin'ny ranam-bavintsika Anitra Clarisy fambeazana fitahiana izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana, dia aveotsika hiveriny ety any amin'ny filazana sy ny fanomboana ny fotoana. Tahoary tahiny tompo ary ranabavy fambeazana fitahiana Anitra Clarisy anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastora dia tahiny tompo antsika rehetra. Isaia 1:1, andiny 1:10. Enina votan'i Jehovah hiverina ka hakany Ziona amin'ny fiompiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eny an-dohany. Azo fifaliana mandrakizay, azo fifaliana faharavoravoana izy, ka andositra ny alahelo sy ny fisentoana. Eny ry havana, efa voasoratra fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy fahavokisam-pifaliana. Ko andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao oro izao, fa efa navotanitsika ary mbola entina eto amin'ny fanatrehany indray. Maro miaraka niriarita amintsika fa tsy eto izy ireo, tsy afaka miaraka amintsika eto izy noho ny antony maro, fa ianao kosa mbola velonaina nentin'ny tompo eto amin'ity fandaranyity indray androany, rary loatra raha hisaotra azitsika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra sy makasitraka anao izay ny amin'ny fotoanany io. Misaotra tompony amin'ny tombotsoa sy fahafahana, afaka hoe eto amin'ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Satria Jehovah, ianao dia akaiky izay miantso anao marina tokoa. Ary apetraka feno ampelantananao tompo ny fotoanana ihany io sy ny fandaharam-potoananay rehetra. Tsy amikery, tsy ampatanjahana ho ianao, fa amin'ny fanahiko. Raha io mangataka ny fanahinao masina izahay, mba hameno anay tanteraka ary koa hifehan'ny fotoana rehetra. Ary mangataka ny rasarobidinao izahay Jesosy, handrakotra anay, handrakotra ny connexion anay, handrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay, ary ny teny rehetra izay ampitondrainao ny mpanomponao an'io indray tompo, dia mangataka izahay teny, le teny ilainay tsirairay avy, ilay teny hanova ny fiainanay, ary ka teny izy fetraikany aminay tsirairay avy. Raha eo matoky ianao izahay, satria ianao ilay ray mahefa ny zavatra rehetra, tsara ary mpanao ny tsara. Ko averinay aminao ny haja ny tera ary ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra tsara indrindra. Amen. Alleluia, makasitraka indrindra andranabavitsika. Fambeazana fitahiana Anitra Clarisy tao anatin'izany vavaka matsiro ny azy ialohavana tenin'Andriamanitra kely zay ny ahafantarantsika azy, zay ny fomba hitondrany azy hafa kely noho ny olona ny azy misy verset kely alohan'ny vavaka, mahafinaritra fa dia toy izo ho tahian'Andriamanitra. Filazana kely manomboka amin'ny heriny tsy larobitsony ny fitondranam-bavaka ataontsika, satria ho ataontsika talata amin'izay ny fitondrana am-bavaka. Ataontsika talata satria amin'izay fotoana izay mba mampilamina kokoa ny programan'ny mpanompon'Andriamanitra mpitondram-bavaka eto eo amin'ny resaka ankizy, satria amin'izay fotoana izay mba tsy mianatra ny larobia ny ankizy dia mba natratralina be eto ary izy mivavaka, dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny ankizy sy amin'ny fianaran'ny ankizy mbola mifoha maraina. Larobia mba tsy mifoha maraina ny olona, mba tsy mianatra ny ankizy dia mba izay ny antony hanaovantsika azy, mba handaminana amin'izany fahaiza-mandamana mety miady ny tenin'Andriamanitra. Dia ataontsika isaky ny talata amin'izay manomboka amin'ny heriny izany talata amin'izay ny fitondranam-bavaka fa tsy larobia intsony. Izay handaminantsika azy dia amin'izay milamina tsara, mirindra tsara ny izy. Efa ela moa izy iny ny atao an'izay fa mbola nitazomaina hoe larobia, hoe mba miaraka amin'ny fandaharana takariva, fa manomboka amin'ny heriny dia ho ataontsika talata amin'izay ny fandaharantsika fangataham-bavaka. Mankasitraka andranabavy fambeazana fitahiana ary dia ho tahian'Andriamanitra ny ianao Andriamanitra maly fitia amin'izay rehetra asa nataon'Andriamanitra nataonao teo. Andriamanitra maly fitia anao dia ho tahian'ny tompo mifanatera amin'ny vady aman-janaka ny fahasoavan'Andriamanitra ny anaraka anao amin'izay rehetra alehanao. Dia misaotra antsika koa mankasitraka azy fa
mampahery azy ny fakasitrana ataotsika salama jiaby so ofisialy tahiny tompo a misy fita rambavilala verselina dia emelovli zay mbola tsy narapaiko teo a de tahiny tompo a isika rehetrarehetra olotsika nao hira anankiray ary de ao ariny antirity a hitsaviatrandra rambavitsika mamavaly tina avany Koweït a izy nitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ao anatin'ity hira ty zany anao maka toerana maka baiboly de ihaino tenin'Andriamanitra avy hatrany teto tsika ty hira ty hoe aza varindrina tsony a aza varindrina tsony fa efa akaiky Jesosy efa akaiky Jesosy a fotoana tena iomanatsika amin'ny zavatra rehetra zao a alohatsika tsy varindrina tsony a elao ny fahotana elao ny elo ka alao Andriamanitra manarika atsika mihaino atsika tsy Andriamanitra mitody tambosina amitsika no fahotantsika ndao ary a meno finaritsika tsirairay avy a halleluia amen
Alleloia. Mahakasika tokoa iniriny ary mahafinaritra ary mampisaina ihany koa fa tsy vitan'izay tena mampisaina satria le tononkira tena mahafinaritra hoe misy fotoana tsika gaga hoe fa maninona ary tsy mivaly ny vavako nefa tsika tsy fantatsika fa ao anaty fahotantsika dia mahatonga an'Andriamanitra mitody damosina dia tsy mamaly vavaka ka ndao hivavaka, ndao hitodika amin'Andriamanitra fa andro farany izao efa tokony olona tahian'Andriamanitra amin'izay nge ianao io efa tokony hiova amin'izay ny fiainanao fa hialao ny lalan-dratsy hialao ny fahotana. Mino hoe fanaraha-baiko daholo nareo tsisy olona hafanitra intsony teo hoe Emy Manambotsoa, Jonatana, Ranolo Solga, zay angamba mbola fa Ray Ritovo tahian Jesosy ihany koa dia nisy ohatrany anankiray vaovao koa hitako teo fa efa lasany ambony ihany dia tonga soa nareo izay vaovao vao tonga eto tonga soa koa nareo izay tsy vaovao. Eny ary ndao ary sika hitrafatra any amin'ny tenin'Andriamanitra sika dia rehefa vita moa ity tenin'Andriamanitra ity entin-dranam-bavintsika Mamavalitina dia zahako kosa indray hiverina eto melabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary tonga dia lasa avy hatrany tahin'ny tompo ranavavy Mamavalitina ianao no hitondra tenin'Andriamanitra androany. Ndao ary tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompo antsika rehetra, manompo adanan'ny tompo amintsika tsirairay avy, miarabantsika rehetra mpanaraka izao vaoka fiambenana izao. Resiko fahasalamana lehibe ho anazy raha tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao alina mangina izao. Raisiny bebolontsika rehefa malala fa hiara-maki teny isika, ny teny devakintsika dia entina bolona toko fahatelo. Raisintsika maki mandiny voalohany ka farantsika mandiny fahaeniny. Bolona toko fahatelo, raisintsika maki mandiny voalohany ka farantsika mandiny fahaeniny. Vakiky amin'ny anaran'i Jesosy. Famporisihana hitondra teny tsara. Alleloia. Bakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aza manadino ny lalako, fa aoka ny fona hitandrina ny didiko, fa andro maro sy taona ela hiainana, ary fiadanana no hampihoanao. Aoka tsy andao anao ny famindram-pony sy ny fahamarinana. Afehezo eo amin'ny vozonay izany, ary soraty ao amin'ny fona tahaka ny vato fisaka, ka dia ahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokia any Jehova amin'ny fona rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehana rehetra, fa izy no andaminy lalanao. Halleluia. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao rehefa malala dia mitaona antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra isika rehefa malala dia aoka tsika hanaraka ny lalan'Andriamanitra sy hitandrina ny didy. Sady amin'izao tontolo izao izay iainantsika andavanandro dia tandremantsika ny didin'izao tontolo izao andavanandro dia rehefa hivoaka tragnotsika rehefa malala dia tsy aho adinitsika ny manao harom-bava rehefa malala ny fitandremantsika ny didin'izao tontolo izao. Eto Andriamanitra rehefa malala mampatsiahy antsika fa tena zanak'Andriamanitra isika hitandrina ny didiny rehefa malala anaraka ny lalan'Andriamanitra rehefa malala. Izay no mahalava taona hiainany rehefa malala, ary azahoantsika fiadanany rehefa malala. Raha zahantsika ny olona taloha ka rehefa malala dia lava taona hiaina satria zareo rehefa malala nanaraka ny didin'Andriamanitra, mitandrina ny lalan'Andriamanitra rehefa malala. Raha andininy fahatelo vakintsika dia aoka tsy andao ny famindram-pony sy ny fahamarinana, ary afehezo eo amin'ny vozonay izany, ary soraty ao amin'ny fononao
tahaka ny vatovisaka. Haleloia. Na inona rehefa malala ito amin'izao tontolo izao, oka tsika rehefa malala hijova fahamarinana, oka tazomitsika ny fahamarinana rehefa malala fa mahalavandro iainantsika, mahalava taona iainantsika, azahoantsika fiadanana rehefa malala. Na inona zava-misehy eto amin'izao tontolo izao, oka fikirintsika mafy, tsy ataontsika vazivazy ny tenin'Andriamanitra rehefa malala, fikirintsika mafy ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Aoka tsika kristiany hijoro ny fahamarinana, aza tena voahosongosony ny fahamarinana, aza atao ambanin-javatra ny fahamarinana rehefa aoka ataontsika laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika ny fahamarinana rehefa malala. Izay no ahatantsika fiadanana. Ampontsika ny fitiavan'Andriamanitra, rakitantsika ao ampontsika ny lalan'Andriamanitra fa ahatantsika fiadanana rehefa malala. Ndafitsika rehefa malala, anaraka ny didin'Andriamanitra, hitandrina ny didin'Andriamanitra rehefa malala fa ahatantsika fiadanana rehefa malala. Mitandriamantsika ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Mahatandrina ny didin'Andriamanitra isika dia azo fiainana mandrakizay rehefa malala. Aoka tsika rehefa malala eto amin'Andriamanitra dia isan'andro dia maharegny toriteny ianao, maharegny fampianarana ianao rehefa malala. Aoka tazomitsika izay toriteny tsika eto, izay fampianarana mpiarantsika ny fiainantsika rehefa malala fa hitondrantsika ho any an-danitra rehefa malala. Efa mea ho ratsy izao fiainana izao tontolo izao rehefa malala. Ndao isika rehefa malala hifikitra mafy amin'Andriamanitra rehefa malala. Mety potika izao tontolo izao fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho potika rehefa malala. Aoka hitazontsika mafy ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Fikiry mafy, efezo mivozona ny tenin'Andriamanitra, aza iala aminao ny tenin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra isika rehefa malala. Aoka hanao sitrapony isika rehefa malala. Izay no ahatantsika fiadanana rehefa malala. Andamina ny lalantsika rehetra, na inona zava-miseho rehefa malala, fikirintsika mafy ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Fizintsika mivozontsika ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Amin'izao fiainan'izao tontolo izao, efa mahay ho ratsy rehefa malala. Aoka tsika kristiany mitazona fahamarinana, aoka mpiarantsika ny fiainantsika ny fahamarinana rehefa malala. Aza avela ahavotry ny fahamarinana rehefa malala. Aoka tazontsika mafy ny fahamarinana rehefa malala. Ndao isika rehefa malala hankatoy ny tenin'Andriamanitra rehefa malala fa mahasoa antsika, mahavelombelona iainantsika, ahatantsika fiadanana rehefa malala. Ary izy koa andamina lalantsika, na inona miseho eto rehefa malala dia raha mitoky amin'Andriamanitra isika rehefa malala, izy na andamina lalantsika rehefa malala, ahatonga antsika ahita fiadanana, ahita fiainana mandrakizay rehefa malala. Aoka tsika rehefa malala hanao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa malala fa ahazoantsika fiainana mandrakizay. Izay no tanjontsika eto rehefa malala, isan'andro mitory eto andramika zahay, isan'andro manambara, isan'andro dia mampianatra atsika, isan'andro hitondra atsika ho any an-danitra, azahoantsika fiainana mandrakizay rehefa malala. Ndao isika rehefa malala, aza avela verimena fotoana lanitsika eto, torimaso lanitsika eto rehefa malala. Aoka fikirintsika mafy rehefa malala ny fahamarinana, fahazoantsika fiainana mandrakizay rehefa malala. Natry ho an'Andriamanitra rehetra ihany ary fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Aleloia, amen. Aleloia. Mahakasitraka ranabavy, mahakasitraka ranabavy. Tena tsara ny toriteny, tena
tsy naka zavatra lavitra izy fa ny zavatra teo akaika no nitoriany tamintsika teto ary tsy ny olakolaka fa tena ny zavatra voavaky misaotra betsaka mamavaly tiantsika fa tena nafinahitra ny toriteny ary toy izy foana amin'ray volana andray anao vao mitory eto indray satria efa maromaro no fandimbindimby ka dia vitanao ny anjaranao na dia eo aza ny adidy sy andraikitra maro isan-karazany amin'ny asa aman-draharaha izay ataonao any dia misaotra anao fa vitanao ny anjaranao ka dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao dia ny andony lanitra ny tsiron'ny tany omeny anao dia Andriamanitra nety hanokatra lanitra dia ampidina fitahiana manana ambiampy mihitsy ho ampy anao sy ny ankonanao noho ny amin'ny fifalian'Andriamanitra na amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto androany ka dia mitombosotra mitombo fahasoavana dia ho tahian'Andriamanitra foana ny ianao ao ataon'ny solovavany mandrakariva ka dia mahereza mahatanjah ranabavy mamavalidiana misaotra indrindra fa mamy dia mamy ny tenin'Andriamanitra misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy fa fahalelizao izy mahita anareo ary androany avy nahitany sederandria tahiana tahiany Jesosy nanabavy sara lahy sederandria tahiana zay tonga soa faly zay mahita anao eto na ely efa narabaiko gamba kataka narabaiko emelo avilefa narabaiko Eliana tahiany Jesosy aiany ary niditra voalohany teo makasitraka anareo Nina Rodriguez koa efa hitako ambony ao dia tonga soa daholo isika rehetrarehetra Fintso Malala Randry Erika Tirira Albenja reo mbola tsy narabaiko teo eme manambotso tonga soa daholo nareo faly mahita anareo aleloia dia tahin'ny tompo anie tsika rehetrarehetra misaotra fa mifankasitrahana ataonareo dia mampahery an'ireo ankizy eto amintsika izay mitory teny ireo tsy miolakolaka izy araka ny teniko taminao ary nataony tamin'ny fony mihitsy zany ary tenenina tamintsika hoe andao reto mba hivavaka andao hitandrina didin'Andriamanitra fa mahasoa ny mitandrina didin'Andriamanitra famporisihana hitondra tena tsara ny eo amin'ny obolona toko 7:9 hatramin'ny 9 no ny vakiny izay iverenako vakiny manao hoe anaka aza manadino ny lalako vaoaka ny fonao hitandrina ny didiko fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana ny fanampiny ho anao aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana afezo ambozonao zany ary sorata eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka ka dia azo fitisy fahalalana tsara ny ohatran'Andriamanitra sy ny olona ianao matoki any Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao manaiky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao halleloia amen aza manadino ny lalako zany hoe ny olona afaka tena aza manadino dia olona efa nahita efa namaky efa nahalala ny angatahana aminy sisa teny mba tsy hanadinoy ny olona tena aza manadino an'iny olona iny dia efa mba hitanao le olona na renao na fantatrao halleloia zany hoe ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra efa hatrany aloha tany no efa nisy fa tenenin'Andriamanitra te anaka aza manadino an'iny ianao efa hatramin'ny ovinany nefa nahainonao ny sitrapon'Andriamanitra ny angatahana aminao androany dia ny tsy hanadinonao an'izany aoka ny fonao hitandrina ny didiko ny fonao ny lehibe indrindra ao amintsika ao anatsika dia ny fotsika afaka mety hoe tsy miasa ntsony ny sain'ny olona ray fa ny fony mbola mitepo dia mbola velona izy zay mety tsy matsiaro tena ny olona fa mbola tsy deklarena hoe maty izy misy olona hoe maty ara-tsaina maty zany efa tsy matsiaro tena ntsony izy fa mbola tsy deklarena hoe maty satria maninona ny fony mbola mitepo fa raha ny foniny tsy mitepo ntsony dia maty izy zay aoka amin'ny fonao hitandrina ny didiko amin'ny fo ny anaovana an'izany aza manadino ary tandremon'ny fo Andriamanitra raha ny tena an'izany amintsika dia tsy mba sosoan'Andriamanitra ny anaovany an'izany na evantsika an'izany
raha teneny ianao androany hoe tandremo ny didin'Andriamanitra dia tsy soan'Andriamanitra zany, tsy Andriamanitra ny azo tombony amin'izany fa isika no azo tombony amin'izany, satria nanitoyany ho andro maro sy taona ela iainana ho ela velona zany tsika, ary fiadanana ny fanampiny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ve no ela velona? Tsia, Andriamanitra efa ela velona, Andriamanitra velona mandrakizay, ary tsy izay ka ho mandrakizay, velona foana Andriamanitra, tsisy Andriamanitra maty, tsisy Andriamanitra torana, tsisy Andriamanitra, tsisy Andriamanitra velona, fa tsy Andriamanitra no ijinja iody ny vokatry ny fitandreman'ny didy fa isika. Hoy izy ny Deutéronome 5:9, Deutéronome 5:9 miteny manao hoe ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo arahinareo mba ho velona ianareo ka hiamaro hariditra sady handova ny tany izay nianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy. Ankoatran'le voateny tary zany hoe ho andro maro sy taona ela iainana fiadanana ny fanampin'izany, dia mbola misy mba ho velona hiamaro dia hiditra sady handovan'ny tany. Raha miditra ao amin'ilay tany tsy mandalo fotsiny fa handovany io mihitsy, no ninona no ny fitandremana izay nadidian'Andriamanitra. Ry havako malalako, matetika manafatra Andriamanitra satria matetika manadino ny olona, ary fantatry ny olona ihany nge ny didin'Andriamanitra, betsaka ny didin'Andriamanitra fantatry ny olona, fa na adinony na tsy tandremany. Ianao androany ny tenin'Andriamanitra hoe sady aza manadino ianao no aoka ny fona misy ny tandrina. Halleloia. Fa soanao zany, nefa dia adinon'ny olona sady tsy tandreman'ny olona ny didin'Andriamanitra dia fantatry ny olona, fa andeha ho lazaiko hoe fantatry ny olona fa tsy rarahin'ny olona, tena tsy rarahin'ny olona, ary raha rarahin'ny olona dia ny ampahany rarahin'ny olona, ny ampahany tsy rarahin'ny. Marina mihitsy ny tenin'ny ranabavy Mama Valintinato. Tahaka ny ahoana tsy fanadonitsika n'iny kasobositsika iny. Kasobosy anankiray, singany anankiray amin'ny lalàna napetraka teto amin'izao tontolo izao, napetrak'olombelona, napetraky ny manam-pahaizana momba amin'ny fitsaboana, manam-pahaizana momba amin'ny politika, anankiray fotsiny. Rehefa niseho ny Covid, eto amin'izao tontolo izao teto dia misy lalànany, efa miveriko amin'izao misy lalànany eto, misy lalànany daholo ny zavatra eto. Aty Andafy, aty Frantsa moa zao ny ipetrahanay, dia aty ny fantatray dia mahavariana fa na ny Zordira ary hajaina. Aty tsy hoe ohatran'ny amintsika hoe misy dababako dia alefa daholo ny Zordira, fa fonosina tsara anaty sachet tsara, tsy afangarongaro, samy hafa daholo ny toerana tokony hisy azy, ary rehefa mamoaka poubelle ianao tsy haiko ny any aminareo fa aty aminay moa ambanivohitra dia mangingina be dia milamindamina be, fa ny pakafako aty aminay tena sokafana mihitsy io, dia rehefa misy fako tsy mety amin'ny tsy tokony alefa amin'ny andro tokony andefasana an'iny dia efa hajanona eo ny fakonao, dia mba tsy isian'izay dia hajainao hatramin'ny arahanao ny lalàna hoe ty poubelle jaune, ty poubelle marron, ty ato, ty ary, ty atsy, hajainao zany. Lalàna ny tany daholo ireny,
fa ajaitsika satria ny anay zao a raha ampiarahana eo ny rehetrrehetra de ny zorodirana ao ndray tsy lasa de ianao zany no feno zorodiro reo tsy manaja an'iny lalàna ny tany fa soana izy soanay mirehatra ny feu rehefa rozy a mipita ny olona fa raha vera izy mipita de soana izy soan'le feu ve soan'ny commune ve ianao ny voatonany fiara io ka ay ohatra zay koa any amin'ny roly jerenao tsara revana rehefa nisy ny covid fahalalàna zao ny voky zao a fa nitandrina daholo tsika rehetrarehetra hoe tsisy tsy mahazo mivoaka 2 kilometatra miala ny trano a rehefa mandehandeha raha tsany mitondra attestation de kotiana mihitsy hividy mofo 4 kilometatra eo neny le fidianantsika mofo mila attestation ary tsika rehetrarehetra tsisy tsy manana nyity ngambatra zao to de manana eto tsisy tsy manana nyity tsika ao an-tranao ary tsy adinitsika izy ty ny anankiray amin'ny lalàna zay tokony ataotsika eto amin'ny fiarahamonina ny fanaovantsika an'ity masika ty takony na fijeriny olona reo ohatra manao antiana de ataona ohatr'izao ty mosy andre hitako teto satria misy atao amin'ny birao eto vo zao ny ataonao de efa jerijeren'ny olona ianao hoe ny orona e de ataonao ara-dalàna tsara ataonao ara-dalàna tsara manara-dalàna satria maninona sao de be de jerijeren'ny olona ary izy ty ve a raha mba ataoko eto ve manao ana de izy nareo tsy azo atao aza atao an'io fa tsy zao ny fanaovana an'io e tsy zao ny didina voaka ary raha ataoko ohatr'izao tsy mety e fa zao ny mety izy ary ny teny hoe zao ny mety zao ny tenen'ny olona zao ny napetraka tamitsika de zao ny ataotsika inona mba napetraka Andriamanitra nametraka didy Andriamanitra ary raha tsika tsakasy andava ve raha masika ny didin'Andriamanitra de be da be amitsika mety manao ohatr'izao aza na tsy fantatro tsondry tsy fantatro mety ataotsika ohatr'izao raha didin'Andriamanitra ny masika tsy mbola nisy mihitsy tsika tamin'ireny covid reny hoe 2 kilometatra ihany de lasa tsika mankeny amin'ny 3 kilometatra de tonga ny polisy isava de 2 kilometatra ngeto izy tsika tsy vahoana kosa ny atao 2 kilometatra min'ny raha mba telo zao e mba telo mba metimety efa andro ny fahasoavana nge zao 3 kilometatra ry sevo a ozy izy ny sefo hoe 135 euros de ozy izy tsika hoe aleoko mitondra masika matahotra ino tsika matahotra 135 euros tsika mba fantatra hoe ravana hoe 4 euros ny zavatra mety ho alohantsika ao arindrinao amin'ny tsy fitandrimantsika ny didin'Andriamanitra de teteny aminao a fa tsisy sandam-bola tsisy sandam-bola fa tena ny fanahintsika mihitsy ry havana malala tsy olana amitsika ny tsy mitandrina didin'Andriamanitra satria mbola tsisy lamandy aloha za teteny aminao androany any amin'ny mpitory-teny tsika hijery ten'Andriamanitra mpitory-teny a
pitoroteny toko 9 120. Tsika nge zay anao zay ten'andriamanitra saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao de zany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy tsy valiana eo no eo ka raha am'izao ianao ny tsy manaja ny geste barrière tsy mitondra masika tsy fantatra avy zay mbola mety hitranga de lamandy eo no eo ary matahotra n'le lamandy eo no eo tsika ary lamandy raha penao eo no eo mbola mora fa raha miandry mbola lafo de matahotra tsika satria maty antoky tsika amin'ny pays eo no eo fa tsaroko foana ny tenin'ilay mpitoroteny anankiray manao hoe ny fahotana ozy izy ohatry ny bankena tadidiko foana zay rahalahy rehefa manao trositsika karineny angalana hena 1 kilao ny ilainao raha kely indrindra mbola mifarany volana iny voaloha mivarikina koa avy madama avy alay atao am'le ty misy trafony tena tsara ty misy fanangana tena mafana atao 4 kilao de eo koa ianao atao 1 kilao manina zao raha misy ihany ty toa de trafika fiarahako amin'ny toa de ray kirasy taba manao atao fa tsy manino satria manino voalohanao farany volany mihinana aloha ianao androany ary mpitoroteny de miteny fa saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao de zany nikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy eny na de manao ratsy injato aza amin'ny mpanoza de velona ihany ela velona ihany ange ianao raha tsy hitandrina didin'andriamanitra velona ihany ianao saingy andriamanitra tonga de miteny mahitsy fa ny mitandrina didin'andriamanitra velona tsara halleloia ho maro sy taona ela iainana andro maro sy taona ela iainana betsaka ny olona tratrantitra fa efa mitongony ho faty tsaroako misy olona fantatro zay maty tamin'ny herintaona iny taty andafy de narary efa ela izy io tany amin'ny hôpitaly marary anatin'ny taova ihany tena mangiry firy azy de rehefa nandevina moa zay tamin'izay de nitenenina atao am-piangonana atao ny tantara atao hoe mopera azy izy de tena namangy azy tamin'izy narary de rehefa nangataka tamin'iny mba zavatra itsika mbavaka de nangatahana ozy izy isaky ny tonga any teo mba ho alain'andriamanitra am'izay mba hody am'izay fampijaly loatra misy olona ela velona fampijaly zany hoe samy velona ihany fa ny olona mitandrina didin'andriamanitra ela velona fa miaina tsara tena miaina tsara manam-piadanana fanahafadanana ny fanahampanjana ny tenin'andriamanitra ho le mpitoroteny toera tohizana ny 20 eny fa raha de manao ratsy injato aza mpanota ka ela velona ihany de fantatro kosa fa isoany zay matahotra an'andriamanitra de zay matahotra eo anatrehana fa tsy isoan'ny ratsy fanahy fa ho tony alika izy ka tsy ahatra satria tsy matahotra eo anatrehan'andriamanitra raha afaka malalaka misy didin'andriamanitra eo anoloantsika nataon'andriamanitra ireo mba hahafahatsika sivana eo anoloan'andriamanitra ireo de ny didin'andriamanitra no mitazona sivana ohatr' zao sivanina ohatr' zao de ny olona zay voadidina didin'andriamanitra tsy milatsaka fa mijanona eo halleloia tsy maintsy manao masika ianao tsy soa atsika za manokana teneniko anao hatramin'n'isy io masika io de any amin'ny fotoana tena tsy maintsy manao an'io vao manao an'io ary ny olo koa somary apotrako kely mary paotravato io za rehefa manao an'izy ty any amin'ny aneny manao ohatr' zao de sakaleto de mivoaka ny eroto de miaina tsara
ampidiriko indray de rehefa mijerijery io de ampidiriko de rehefa sempotra indray de miaina indray a satria ndrivotra nomen'ny raiko tena tiako foana fa io tsy zany no mahazo soa amin'io fa ny fanjakana mahazo soa amin'io mandeha ny varotra sy ny sisa any amin'ny farmasia sy ny sisa fa tsy io mahasoa anahy ny mahasoa anahy ny mahasoa anahy de ny fanaovako ny sitrapon'ny raiko ny mitondra fahasoavana ny mitondra fiarovana ao anahy alleloia ny mitondra fahasoavana mahatonga ny fiainako ohatr'izao de tsy ny fanaovako masika tsy ny geste barrierako za zao tsy de manasa tanana amin'iny gel iny fa leoany iny ny tanako fa raha za mbola mijoro hitanareo eto androany de tsotra didin'Andriamanitra no iainako ary miezaka mitandrina ny didin'Andriamanitra mba ho lava andro iainana mba enti ny ataoko mba fiadanana no iainako alleloia ry havana malala androany aho teteny aminao misy zavatra eo antsika napetrak'Andriamanitra misy didy napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika tsy natao haingon-trano ny ilan'Andriamanitra indray zay taloha tao an-tranonay a de misy tableau ngeza be misy ny didy 10 ataovy fotsiny atombohy amin'ireny aloha maro ny didy a maro ny didy tsisy ambotsika hoe mahavita mitandrina ny 100 ireny ny toky aty anatintsika de zao zay fantatritsika de tandrematsika alleloia misy anabavy zay narary ny aretin'io anabavy io a ratsy be mihitsy fa io anabavy io rehefa marary a de misy fotoana izy a safotra de mijanona ny fony de na ny anaty mariazy na eny Analakely na iza toerana misy azy ka raha mihetsika aretin'io tambositra izy de ohatran'le tolotensika mano mihitsy raha izy tamin'ny andron'ny jiosy tonga de nalevina tsy miteko mihitsy ny foto de motry ny maty de afaka kelikely 2 minitra 10 minitra vo velona indray tena marina zany a fa rehefa nentina ambavaka zany vehivavy zany no délivrena sitrana tamin'ilay tsy toratorana tsony de satria fantany fa ny olona midélivre azy olona mitandrina didin'Andriamanitra matoa ianao tafiditra eo amin'ny toerana anankiray za teny aminareo fa tsika reto de samy manana ny toerana hitondran'Andriamanitra azy raha eto amin'ity fandarany ity ny hitondran'Andriamanitra anao ka eto ianao no mahazo valim-bavaka eto ianao no miorona de hoy ny ten'Andriamanitra hoy izy Paoly hoe manahafa anay alleloia zao teny io anabavy io tena sitrana aho izy fa zao ampafantaro anahy inona ny sitrapon'Andriamanitra mbola tsy ataoko de azavy anazy misy zao koa tokony tsy ataotsika de inona koa izy tsy miteny a zany fe tsy atao tsarone zany tsy mihinana ve zany hay de tsy azo hanina koa ny anina fa ny azy de zao ny fanontaniana de inona koa alleloia hitandrina izy manao an'io satria maninona nitondra fahasoavana taminy sitrana tanteraka izy tenin'Andriamanitra ngeravana tena miteny amintsika an'izany tena miteny atsika an'izany aoka ny fony hoe tandrina didiko fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no fanampiny ho anao alleloia ianao ve ravana teo hoe tsy ho lavony zany arety mandringan'izany tsotra ny toro-hevitra aminao aza manao ohatran'le olona fantatra hoe dobleny azy ny masika inona tsony ravana ny rivotra iainana amin'izany inona tsony ravana ny zavatra iainana dobleny ny azy masika ataony double tsy hitatiko zany za raha manao ny masiko elaela de tena mipipika ny lohako ry havana ohatry ny tsy avy ny aina tsy androko zay voahana ny zay tsy hanaovako ny masiko tena manepotra
hitako hoe mila oxygène mihitsy ny any anatiko any tsy mifampitomboanao amin'ny masika misy tamin'ny herintaona reny tamin'ny 2020 reny tena misy fotoana variana mihitsy taitra mihitsy miditra magasin mahita lehilahy anankiray to dia masika solomaso maintimainty be dia le visière be reny gant tena jesosy ty zao mieritreritra mihitsy zao ty olona ty hoa jesosy fa tena tsisy oatra azy ho velona mandrakizay voaro tsy reny ny miaro atsika ny miaro atsika ny vala manodidina atsika tsy azahoany ambodi atsika dia didin'Andriamanitra no fefy manodidina atsika i Paoly dia niteny voageja manodidina izay fa tsy tery le voageja manodidina misy zavatra manodidina nataon'Andriamanitra misy zavatra manodidina atsika dia ny didiny dia voafehany sy voafetra ny didin'Andriamanitra tsika dia ao anatiny ao ampovoany ao tsika no miaina fa tsika tsy tery ary zao io raha ny teny Andriamanitra hoe ny aoka ny fonao ny tandrina ny didiko tian'Andriamanitra tsika andeha amin'ny fo tian'Andriamanitra tsika ny fotsika no andehanantsika ny zavatra ry havana rehefa atao amin'ny fitiavana dia tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra raha tandremanao amin'ny saina ohatra zao zany tandremanao amin'ny saina zany tandremanao io ohatra ny mivady taloha nge ry havana zay vao niditra mivavaka 15 taona lasa ohatra zao volana marsa izay ho ankalazaintsika tsy ho ela dia ny zavatra tsapany mivady dia zao rehefa niditra tao amin'izany fiangonana zay tsy fiangonana akory moa tamin'izany fa salle de classe tamin'izany no amorina olona hivavahana tamin'izany tsy nety taminay ohatran'izao fivavahantsika tsy nety taminay ka gaga ianao mahita an'ilay olona misarony to zay any amin'ny fiangonana misy anay taloha tsika rehetra ohatr' izany daholo fady zany mitehaka izany hoe mitehaka tena indray angamba indray mandeha tsy fantatry indray manditsaky ny firy tsy fantatry misy hoe mitehaka sady mitehaka mihaja zay fotsiny tsisy miogaoga tsisy miorakory tsisy zany aleloha izany tsisy mangina tena mangina vao misy feo anjazakely mitomany dia va jereny ny dekona dia afantatry ny renim-pianakaviana andany etina mivoaka na le vadiny raha tokoa ary mijery ohatry ny olona mijery ohatry ireo dia le vadiny koa mijery andany ety mivoaka ny ankizy tsy mangina dia tandremana mivady tamin'ny saina izy zao roneny raha atony afaka mitrosatsika zany dia andao aloha atao zay ataon'reto olo reto fa rehefa afaka kositsika tadidiko nge raha zay mivady fa nomboka mivavaka voalohany tao anatin'izany fifazam-pana ohatra zao zany zay dia tahiny tompo evamiora zay vao nahitanao dia tahiny Jesosy ianao dia vao mivoaka tao zay mivady dia mifandray tanana dia zao ny tenenay orineny tsika kosa aloha vao afatrosa amin'izao tsy mba misy mivelona ty tsony fandray tanana mihitsy ohatra hoe mifanaraka mihitsy zao mandra-pahafatrosa fotsiny fa azahoana koa nijanonantsika ato tsy nety zavatra miditra tao anao tamin'izany le salle de classe misy vovoka mandiny olona avoaka avao anao le ohatra n'le voromaso tao le ohatra menamena reny tao misy vovoka miosombovoka kely mihitsy ianao mivavaka ny kostarako veo dia hoentiko andohalika eto maloto nao mipetraka milamindamina tsara ihany ny olona mandohalika mekohaka mivavaka tena tsy misy diana lohalika be kosa le kostaranay dia nitanomboka tandrina didin'Andriamanitra any zay fa nitandremanay tamin'ny saina hoe izao mandra-pahavitan'ny aniny io
Andriamanitra tsy niteny hoe amy sainareo rehetra hitandremana ny didiko fa ozy amy fonareo rehetra ataovy amy fitiavana. Io tsy mavesatra io. Nareo nefa vao anomboka tsika, nareo zao misy aminareo vao teto vao naheno fotsiny zao tenareo hoe ay tsy mihina kisoa de hoe fa ho hitanareo ange mandrosoa amy fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny didin'Andriamanitra zany tsy mavesatra. Rehefa fantatritsika fa fahasoavana ho atsika io, fahasoavana atsika nge zany tsika afaka mitandrina didin'Andriamanitra zany. Hoe ianao io koa zany mba nomen'Andriamanitra n'izany fahasoavana hoe afaky miaina mahafinaritra amin'ny alalan'inona fitandremana ny didiny. Zay adinao le Deutéronome teo Deutéronome toko fahavalondimy voalohany. Lalàna rehetra izay nodiko anao an'io tandremo arahinareo mba ho velona ianareo ka iamaro ariditra sady andovo. Te ho velona ve ianao? Te ho maro efa miaina toerana ny zavatra eo ampelantananao sy ny fiainanao. Tianao iamaro de hiditra anaty fiainana mahafinaritra ary andovan'izany fiainana mahafinaritra zany de tandremo ny didin'Andriamanitra, tandremo amin'ny fo. Ny ten'Andriamanitra hoe aoka tsy andahoanao ny famindrapo sy ny fahamarinana, afezoam-bozonao zany ary soraty amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka. Halleloia. Raha resaka vato fisaka zany tsika de mahatsiaro ny Mosesy niakatra nakeny tendrombohitra raha vakitsika ny amin'ny Exodosy no misy an'izany tantara zany. Halleloia. Asitsika sotrano kely vetivety fotsiny aloha, ohatry ny maina kely ny tenda, sotrano kely sekonda vitsivitsy azafady. Alléluia. Andriamanitra any amin'ny Exodosy toko faha 1:30 rehefa vita ny teny nataon'ny Mosesy amin'ny Jesosy tao tendrombohitra Sinay. Io zany ty Mosesy le niakatra teny tendrombohitra Sinay niona tamin'Andriamanitra de nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, zany hoe tsy kaheny nentiny niakatra teny na boky na agenda fa vato fisaka anankiroa. Atao inona? Anoratana ny didy. Ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa izay nisy vavolombelona zany de didin'Andriamanitra zany, de vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Tsy Mosesy ny nanoratra fa Andriamanitra. Teo amin'ny vato fisaka zany de Mosesy mitazona, Andriamanitra nanoratra. Miteny didy anankiray Andriamanitra de voasoratra eo amin'ilay vato fisaka. Io vato fisaka io no fitaovana nentin'Andriamanitra nitenenina tamin'ny zanak'Israely, nosoratany teo ny teniny tamin'ny ratsan-tanany no nanoratany an'izany de nentina ho vavolombelona, nentina teny amin'ny Israely teny ambany teny. Saingy zao ny zavatra nampalahelo. Nandritra ny fotoana nanoratan'Andriamanitra an'io didy 10 teo amin'ny vato fisaka io, ny zanak'Israely de nanompo Andriamanitra hafa, nanao an'ilay omby lahy kely volamena. De tezitra Mosesy nahita andry zareo, ary rehefa tary amin'ny andininy fa Exodosy 20, andininy fa 7, ary nanakaiky ny tompo izy de nahita ny omby lahy kely sy ny di, ary nirehatra ny fahatezeran'ny Mosesy ka natotany tamin'ny vato, ka natotany ny vato fisaka teny an-tanany ka novakivakiany teo ambodin'ny tendrombohitra. Hitanao le vato fisaka mba nisy didin'Andriamanitra nosoratany tanany potipotehan'ny Mosesy satria tezitra izy. Ny teny an'Andriamanitra fa nampitondraina olombelona mety tezitra de vaky ary nahazo leson'Andriamanitra.
hoy Andriamanitra hoe tsy ho soratako amin'ny vato fisaka ntsony fa aloha soratana anatin'ny fonao takany tamin'ny vato fisaka. Raha ao anatin'ny fonao ny anoratana ny tenin'Andriamanitra tsisy afaka ny hamotipotika an'io, tsy afaka potehan'ny Mosesy, tsy afaka potehan'ny vadinao, tsy afaka potehan'ny patronao, tsy afaka potehany iza n'iza ry avako manaraka. Zay ny hevitra tsara indrindra hita n'Andriamanitra mba hitehirizana ny didiny dia ao anatin'ny fotsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Korinthianina faharoa misy teny mahafinaritra be. Korinthianina faharoa mba mareo amin'ny baibolinao ty teny teo mahafinaritra izy ty. Korinthianina faharoa toko 7 teny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Korinthianina faharoa toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 7. Andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Moa midera tena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa anay sy ho aminareo avy aminareo? Andininy faharoa. Ianareo ny epistilinay voasoratra tao am-ponay sady fantatra no vakian'ny olona rehetra. Eny, aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy soratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'ny vato fisaka fa teo amin'ny izay vato fisaka nofo dia ny fo. Halleloja. Ao anatin'ny fonay ao misy soratra. Halleloja. Ny fonay dia vato fisaka. Halleloja. Ary Andriamanitra nanoratra efa ao izy zao. Halleloja. Zay ao anatin'ny fonay no misoratra izy io ary tsy amin'ny rano mainty fa amin'ny fanahin'Andriamanitra nanoratana an'io. Halleloja. Ny fahitanareo anay reto olona mijaly zao hoe tena ambanana antsy, ambasana ambanana basy, ambanana karavasy hoe mba mitandrema didin'Andriamanitra. Tandremanay eo amin'ny fifaliana, tandremanay amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana, amin'ny fahafahana. Ary mifeny tenanay zahay ka misy zavatra alehanay, zavatra ataonay dia mieritreritra fotsiny zay aiza ho aiza izany manoloana ilay voasoratra tao am-poko. Halleloja. Tsy hoe misy labiera ao za tia misotro labiera be mihitsy taloha. Tena tia. Tena hoe tena ankafiziko labiera glacé io, tena ankafiziko, tena hoe tena tiako ny fofony ny rehetrarehetra, ny fofony ilay izy manilotsilo midina tia mangidingidy. Tena nahafinaritra taloha. Fa tsy tiako intsony ireny zao. Ary tsy hoe mahita labiera dia ifampitazomana mihitsy aho na tena hoe tena délivrena mihitsy vao tsy misotro an'io. Fa tena fantatro mihitsy fa tsy mety amiko iny. Ary amin'ny fifaliana ny andavako an'iny. Amin'ny fifaliana ny andavako an'iny. Nahasoa ary avana nahasoa anay menakavy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Mety tsy mahasoa ny olona, matoa ny olona tsy mitandrina. Tsy fantatro. Fa nijoroako avolombelona aminao eto androany, nahasoa ny fiainako, nahasoa ny fanahiko, nahasoa ny tokantranoko, mahasoa ny vady aman-janako. Ary le izy tena mahafinaritra satria misy fiantraikany eo amin'ny fiainako manontolo, ny fiainanay rehetrarehetra. Ary mahatonga anay miteny Andriamanitra ampianaro anay, ampahalalao anay, inona indray, inona no mety mbola tsy fantatray. Andininy faefatra amin'ny bolina toko fahatelo teo ka dia azo fity sy fahalalana tsara natrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Inona ny antony izany rehetra? Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra voasoratra anatin'ny fo. Takany tamin'ny vato fisaka voasoratra ao anatin'ny fo. Mahafinaritra. Tsy olana. Tsy problème. Satria miankina amin'ny fiainako.
miankina amin'ny haiko, miankina amin'ny fiadanako, miankina amin'ny fifaliako, miankina amin'ny fahasoavako. Dia ny olona mitandrina didin'Andriamanitra ny tena tokony hiteny andreny amin'ny Facebook ireny, tiako ny fiainako, alleloia. Tiako ny fiainako izy ireo nefa izy ary ohatry ny olona te hamono tena noho ny olana fa mba atao hitan'ny olona. Tsaroako misy anabavy izay nampahireziko dia miresaka amiko izy, misy olana be tena tsy misy ohatr'izany. Tenako hoe fihetsarambela tsy misy ohatran'ity Facebook ity, rehefa koa tsy mametsiny anareo akory raha manao an'izany. Tokantrano ve moa ahaka raha na fiainanao ve moa dia ho tantarainao amin'ny olona rehetra, fa lasa fotsiny saiko hoe ohatra androany izy miresaka amiko tena problème be tsisy ohatr'izany. Rapitso izy a mandefa anao publication izy a mantsy anazy sao dia diso hainao resaka tamiko maly foana izy zao ve ho any fiainanao dia reny zavatra ireny tantarainao namaly dia zao any navaliny anahy. Io izy pastera tsy maintsy ataoko io mba hanomezako toky ny fianakaviana fa milamina ny fiainako. Dia tena le sariny kosa tena ohatr'indreny hoe tena le mampitsiriritra ndry sambatra nareo roviana avy mba ohatrana nareo fa nefa izany olo izany dia tototry ny olana ary olona efa leon'ny miaina mihitsy. Fa izy hoe mba ataoko hitan'ny olona mba hilamina ny sain'ny fianakaviana ao izy a tsy tataina ny fianakaviana hoe natiady ahako dia apotrako amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa tandremo ny didin'Andriamanitra dia ho hitanao fa tsy endrika ivelana ohatr'izany intsony ny anaovana ny fiainana fa tena fiainanao no mahafinaritra ary tsy hiova ianao. Ary io zavatra io dia izao tsy voatery hisy zavatra porofonao. Ingariavana malala rehefa manam-piadanana sy miadana ianao a mety ny fiainanao a tsy mila porofonao amin'ny olona izany. Ny fitandremana didin'Andriamanitra ingariavana nahafatrosana ny fitandremana didin'Andriamanitra ary mahasoa antsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fitandremantsika didiny. Halleloia. Didin'Andriamanitra ingariavana araka ny taminao teo hoe ny olana raha tsika rehetrarehetra ny tena mitandrina didin'Andriamanitra daholo ataontsika ohatra ny fitandremana le teniko anao le resaka masika ohatra ny teniko anao teo hoe miady hevitra misy didin'Andriamanitra ohatra mitsara amin'ny andro sabata dia araka le teniko taminao teo hoe ity zany le masika dia ohatra Andriamanitra miteny hoe mitsara amin'ny andro sabata. Dia izy ny olona hoe fa maninona raha lahady, maninona raha zoma, maninona raha latsinainy, hitanao ohatr'izany. Tenenintsika hoe aza mihinana biby maloto ry havana, tsy hanendry an'ireny ianao ny tenin'Andriamanitra na ny fatiny aza tsy ho kasihanao. Dia izy tsika efa tonga kosa Jesosy dia efa nidioviny ireny e, dia ho antsika ihany. Ianareo ireo a raha misy aminareo taizana-retana efa matetika miteny an'ity zavatra ity fa mbola tenenykany izy eto androany ao amin'ny groupe izay maresy izao saika nahita soa tamin'izany daholo hoy izay hoe nareo taizana-retana rehetrarehetra izao aza mihina kisoa tsonga ianareo, tsy kisoa ihany fa zava-padiny rehetra, kisoa, crevette, zava-padiny anaty Levitikosy ny ahitanao an'izany. Iny avy zavatra tsy azo hanina. Atsara nge finananareo andreo hoe zao ny zavatra hiova voalohany ao anatinareo, to dia isy fahadiovam-panahy be aloha, to dia isy fahamasinana hiditra aloha tokantranonareo. Zay aloha ny zavatra voalohany satria miala ny maloto a dia miditra ny madio. Fa hatramin'ny aretina rehetrarehetra tsy makany amin'ny profesera sy ny dokotera izany intsony ianao fa tsara ny finananao biby maloto. Andramo fotsiny aloha ve? Andramo fotsiny.
araka tena mampionina io andramo fotsiny aloha nareo rehetra mangatabavaka ireo maromaro mihitsy tsika eto androany efa larobia satria misy mangatabavaka tsy maninona zany zay eto foana na larobia na inona fahatsaharo tandremo ny didin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ngeravana tsy mandainga ka tena miteny azo fitisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao tsy eo anatrehan'Andriamanitra rehefa anatrehan'ny olona ihany koa asa hita fitia aman'olona zany olona mahateo ty zany ianao eo anatrehan'Andriamanitra moa dia efa ahita fity foana ianao halleloia ry havana malala tianao ve ny andaminan'Andriamanitra ny lalanao ho ino zany ianao mandeha dia Andriamanitra mihitsy mandamina ny lalanao rehetrarehetra matokia azy tandremo ny didiny zay naseny atao dia tandremo mihoatra noho ny mba tena fitandremantsika ny tenen'ny olona reny hoe adinonao ve ny masika miverina mody ianao fa raha mba adinonao ny mivavaka maraina toy izany hoe tsy maninona fa rahariva indray mivavaka ary raha mba rahariva indray anao vao manao masika toy izany hoe atratran'ny lamandy ary lamandy azo antsika moa ry havana rehefa aorianao raha tsy mitandrina didin'Andriamanitra sika ataontsika atao izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra misy lamandy ngeza be ao alohantsika ary tsovo alohantsika izay ka teteny aminao hoe ianareo rehetrarehetra eo raha teo tafavoaka ianareo amin'io ady lalovana teo tafavoaka andaontsika hitandrina didin'Andriamanitra andaontsika tena hitandrina didin'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny obolina toko fahaenina vakiko vetivety aminao ty obolina toko fahaenina andiny faharoapolo soramanty dia fananarana katao tsara ny anadray aman-dreny mba hifady ny fijangajangana anaka tandremo ny didindrainao ary aiza mafoy ny lalandreninao avatory ao amin'ny fonao mandrakarivo ireo ka fehezo ambozonao fa raha mandeha ianao dia hitaridarana anao ireo raha mandry ianao dia hiambina anao ary raha mifoy ianao dia amely leritreritra anao fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana ahoana izy ilay ten'Andriamanitra jiro izy izy ny didy ary fahazavana ny lalàna raha te handeha zany ianao mandeha mahitsy mahita ny lalakale dia tandremo ny didin'Andriamanitra hoy ny obolina toko voalohany andiny fasivy fahavalo sy fasivy anaka mianoa ny anadrainao ary aza mafoy ny lalandreninao fa felo tsara tareo amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao rado zany e firavaka tena sarobidy zany firavaka sarobidy zany dia ho jeren'ny olona eny aminao fitaratra ianao alleloia io matsy mba teniko tamin'izahako natao katekomena taloha dia falery any teneny arady eo amin'ny mba misy anaraka zany anatiny any tsy fantatry kory zay dika fa nijery anao zay samy mividy tenina ke taminao katekomena inona ny tena hovakinao rehefa eny anaka fa velo tsara tarenana dia rady eo fa tsisy nina fantatro tamin'izany mahafinaritra fotsiny mba misy ny anarako fa ho felo tsara tareny eny amin'ny lohanao marika eny aminao ary tsara tare fa tsy ratsy tare eny amin'ny lohanao ary havako mareo am-baibolina ilay obolina fahaenina teo afatory amin'ny fonao mandrakaivo eo raha fehezo ambozonao fa raha mandeha anao dia hitari-dalana anao reo raha mandry anao dia hiambina anao ary raha mifoy anao dia amely leritreritra anao tianao ve anao raha fitsy mifo dia ohatr'izany ny zavatra iananao misy mitari-dalana ianao matory indray ianao dia misy miambina dia rehefa mifoanao raha pitso dia velona tsara ny eritreritrao inona ny atonga an'izany dia tsy inona kory fa fitandremanao didin'Andriamanitra dia teny aminao ary androany ianao olona tokony ho tafita ataovy hoe amainina fa ianao mangatabavaka ihany no mety aminao entina mibavaka ihany no mety aminao fa tsy mety aminao mitandrina didin'Andriamanitra
rehefa anao te ho tary an-dalana te hisy lalana te hisy jiro anazava tandremo ny didin'Andriamanitra zay no zavatra tiako hafarana anao amin'ity androany ity aza avelanao andalo fotsiny tena vonoany mihitsy ny fonao androany vonoany mihitsy ny fonao androany ry havako vonoany mihitsy ny fonao androany ho vato fisaka ho soratana tsy amin'ny rano mainty fa amin'ny fanahan'Andriamanitra amin'ny fanahan'Andriamanitra ny anoratan'Andriamanitra ny didiny ao anatin'ny fonao dia amin'ny fitiavana azy ny tandremanao zany izy zany rehefa atao amin'ny fitiavana tsy mavesatra zay mitandrina didin'Andriamanitra tsy hoe matahotra ho any amin'ny elo fa mitandrina didin'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra dia ho hitanao fa andramoka izaho fa araka ny tendrana vavimarizy hoe tandremo ny didiko dia ho velona ianareo te ho velona va ianao te ho afakolana te ho tafavoaka amin'ny fiainana tandremo ny didin'Andriamanitra fa io no hitondra antsika nazavana latsika hitondra antsika hivoaka amin'ity fiainana efa mafy ity ho any an-danitra isika tandremo ny didin'Andriamanitra fa io ny lalana mitondra antsika mankany an-danitra ry havana malala mba ho velona ianao mba hiamaro mba hiditra any amin'ilay tany nomena sady andova ihany koa dia tandremo ny didin'Andriamanitra misy tenina olona olon-kendry zay manao hoe misy olona anankiroa fampitabataba be tezitra dia fampitabataba be miresaka dia izao ny teneniny reo olona reo izy mahatonga any mifampitabataba be ohatrany io mifanalavitra be amin'ny fonondreo tsy mifankatia misy reo mifanalavitra be amin'ny fonondreo dia lasa teny mafy be ny anankiray dia teny mafy be ny anankiray dia ohatrany hoe tsy mifankaheno raha tsy miteny mafy be mifanalavitra ny fonondreo izy dia ny feon'ny zany ifampitabatabana fa ny olona hono rehefa mifankatia rehefa mifanakaiky ny fo dia tsy mila mifampitabataba zany miresaka fa na miteny tsotra ary dia mifankaheno ary arakaraky ny fandraisana-po bisibisika fotsiny dia efa mety tafita ny hafatra fa rehefa tena farak'izay mifandray na maso mijery aza dia efa miteny ianareo mivady reo nge tsika reto nge ry amana voatery ifampiteny foana hoe tsika mivady reo misy fotoana ny masontsika dia efa miresaka any amason'olona eny teny zavatra nao dia misy fijery ny vadinao dia fantatra hoe tsy nety zany zavatra teneko zany sa nety amin'ny eny zany maso dia efa miteny ary Petera sy Jesosy tsy nila mifampiteny fa maso fotsiny jeren'i Jesosy azy dia lasa Petera nitomany teny an-dalambe tsy niteny Jesosy mampiray hitanao zany ianao andala intelo aiza koa misy an'izany tsy zany maso sisa no mifampijery ry havako raha ianao no tenenana mafy nareo asa manao an'izao mbola mifanalavitra amin'Andriamanitra ianareo ny dikan'izay zay tsy mibedibedy bidrabidra be zany intsony ny teny morontsika zao ary mibitsibitsihana aminao isan'andro ny didin'Andriamanitra io fa soanao ny fitandremanao ataovy zay kaikaizan'ny fonao amin'Andriamanitra fitiavo Andriamanitra fa tsy avesatra aminao mihitsy tsy avesatra aminao ny mitondra mitandrina ny didin'Andriamanitra mamaky anao salamy fahasivy ambin'ny folo amby zato manontolo dia hitanao zany hoe ohatrany ahoana ny fitiavan'ny olona an'izany mety hoe mitandrina didin'Andriamanitra fa ny olona nanoratra ny salamy fahasivy ambin'ny folo amby zato dia olona tia latsapaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra daholo fakio salamy fahasivy ambin'ny folo amby zato dia hitanao zany fifalian'ny olona mitandrina ny didin'Andriamanitra izany ary amin'ny salamy fahasivy ambin'ny folo amby zato adiny faharoa amby fitopolo zao dia misy teny manao hoe lalàny ny vavanao no mahatsara mihoatra ny volamena sy ny vola fito sy amby arivo lalàny ny vavanao halleloia tsara Andriamanitra
ataontsika tirity mihina fa voarainao izany afatra izany androany ohatrany eny angavo mihitsy raha mba mamavaly tena andoreavana hitarina didin'andriamanitra satria nahitany fahasoavana dia mba tiany zarena aminao ary izay mivady tokoa izay mitarika an'izao fandarana zao dia miteny aminao hoe ny ataona eto dia mitarika mandrisika mampahery antsika hitandrina didin'andriamanitra raha nasoanay very havana dia tsy mbo zarainay aminao satria tena nasoanay nahatafavoaka ny fiainanay tena nitahin'andriamanitra ny fiainanay ka andao tsika hiaranao anteteny zao mba hanao sitrapon'andriamanitra am'izay tsy tenenina mafy zany ntsony ianao vao hanao sitrapon'andriamanitra fa ianao mihitsy ny resy lahatra hoe tena tiako jesosy tiako andriamanitra ho ataoko ny sitrapony minofinaritsika rehetra hivavakavatransika ao arenatira ity halleloia Nisitraponao tumpo numamekyu nisitraponao tumpo nutilikyu kaninunilunanzu iwaminifiainaku nisitraponao tumpo atukisaku Iwaminifiainaku nisitraponao
fifaliana lehibe no arabako antsika rehetrarehetra indray amin'ity alina ity ato anatin'ny fandaharana fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao isorantsika n'Andriamanitra ny mbola fahafahantsika tonga eto indray androany ary faly miaraka aminareo rehetra manona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy androany averiko kely fotsiny ny filazana teo manomboka amin'ny heriny dia isaky ny talata tsika no manaraka izao fandaharana fitondranam-bavaka izao talata alina fa tsy alarobia intsony fa androany zany ny farany nanaovantsika azy alarobia dia miloha andirintsika mivavaka dia tsara namerenana izay filazana izay dia mitahin'Andriamanitra tsika rehetra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny tenin'Andriamanitra aloha tsy avy hatrany tsika dia hangataka fa andaontsika mba ho antsika izay rehetra lahatra androany mety tonga eto ianao dia nangata-bavaka ianao dia tsy diso fiatefy izany tenin'Andriamanitra izany tena ho anao mihitsy izany alleloia tena ho antsika rehetra izany riapana ary mety ozy izy ianao hoe raha valom-bavaka tadiavintsika na fanasitranana na fampaherezana dia mety ozy ianao hoe ohatran'ny tsy izay toriteny izay no ohatran'ny andrasako androany satria izaho mila fampaherezana izaho mila fitahiana izaho mila valom-bavaka izany efa teteny aminao fa reny ny tena toriteny fitahiana alleloia fitahiana ary fitahiana tsy mandalo fa fitahiana maharitra raha iantso anao séminaire-ny fitahiana ry havana malala anao séminaire-na fiainana fiadanana sy fahafinaretana sy fifaliana dia reny toriteny androany reny ny tena izy reny tena fototry ny fifaliana ary fototry ny fiadanana reny ry havana malala ankatoavy ny didiko hoy ny tenin'Andriamanitra dia ho velona ianareo tandremo ny didiko dia ho velona ninona ny fiainantsika dia misy matoytsika mangata-bavaka matoytsika rehefa mbola eto tany etsika dia misy parti amin'ny fiainantsika maty tsy voatery ho velona daholo ny momba ny fiainantsika rehetra fa mety misy lafim-piainantsika misy fahafatesana mandalo fahafatesana fa raha tiantsika ho velona ny momba antsika rehetra dia tandremo ny didin'Andriamanitra ry havana mahasoa antsika izany ary sady mahafaly an'Andriamanitra izany no mahafaly antsika ihany koa dia mba hitentsika tafaray ity sy ny manina alleloia vavakantsika amin'izao fotoana izao dia mba ataovy ao anatin'ny fotsika ihany koa izany amin'ity androany ity misaotranao izay Jesosy malalany amin'ny teninao izay nozarainao taminay androany misaotra satria teny mpitahiana teny mpasoavana ary tena manome fiainana ary tsy fiainana mandalo fa fiainana mandrakizay mihitsy Andriamanitra ny vokatra ny teny izay nanesinay teto androany izany misaotra betsaka Jesosy fa ny antefa taminay ny teninao androany ary izaho mino fa izay tsiray avy reto dia tahaka ny tany tsara izay hamafazana ary ny teninao dia amoa aty anatinay tsiray avy tsy ho voangejany tsilo tsy ho tsaingohan'ny vorona Andriamanitra tsy haniry eny ambony vato lampy Jesosy fa tena haniry eo amin'ny tany tsara ary hitondra vokatra ho an'ny tsiray avy hitondra vokatra ara-panahy dia mazava ho azy fa hitondra vokatra ara-nofo ihany koa satria ny tenao nefa laza fa tahaka ny hitahiana ny fanahynay dia tahaka izany ihany koa no hitahiana ny nofinay misaotra Andriamanitra fa mbola tsy diso anjara izay androany fa nandre ny teninao izay teneninay tokoa fa mamy ao am-bavanay tahaka ny tantely dia misaotra betsaka Jesosy malalo voninahitra ny manao rery any ianao amaingana tsiray avy amin'izany teninao izany mba ahafahanay hitandrina n'izany tokoa ary ahita vokatsoa tokoa anay izay Jesosy dia mba hizara tahaka ny rehetrarehetra ihany koa Andriamanitra ho anao ny voninahitra Jesosy alleluia amen hitrany fitondranam-bavaka ary tsika amin'izao fotoana izao dia nangatana aminao foana dia maharetatra amin'ny farany miareta tolo sy mivavao ny ten'Andriamanitra mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy dia raha hiaro tolo ihany tsika dia ndatsika hiaro tolo hivavaka hifampitondram-bavaka amin'izao fotoana izao lasa ary tsika fitondranam-bavaka voalohany lavalava ihany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba pasteur Mivady
Nyay ny vavaka angatahako ataoko meloana ataony meloa satria tsy teo izy androany dia nalefa ny aloloany fiangataham-bavakany mangataka vavaka satria amin'ny jeudi 20 tontolo andro ny fitsarana ny antony fitsarana plagiat détournement de biens et données de l'université diffamation ny fait nofain'ireo mpampianatra mpitory daholo ny règlement des études rehefa izao ny te hiala tamin'izareo dia lasa ohatrany hoe mandika lalàna za rehefa avy eo nataondreo hoe manala-baraka andreo mangala tahaka manao plagiat mangalatra ny hevitra andreo sy ny sisa kanefa za daholo nanome andreo hevitra anazava ny zavatra ataondreo rehetra ny travaux rehetra misy référence tsara amin'ny auteur sy ny source etc dia rehefa izao te hiala andreo dia mitory ahy ireo mamorona preuve tsy misy miditra ty amin'ny compte Facebook mihitsy ireo mamorona dossier kanefa ny compte Facebook compte fermé tsy misy sara efa ananako daholo ny proof iarovana tena saingy mangataka vavaka foana amin'izao ho tahiny tompo ane ianareo rehetra etsika mbavaka zany sujet zany satria dia tena ngeza tokoa zany ary tsy olon'olo-poana no fahavalo atrehana fa olona manana mahizy azy atsika nefa dia matoky fa ny andriamantsika dia tena mampandresantsika ao anatin'izany ady zany dia so zany tonam-bavaka ny tena-vavina ity zay amin'izao fotoan'izao izay manana disadisany amin'ny fitsarana misy mitory ary dia amironana dossier mihitsy andriamanitra ny momba azy mba hahafahana miampanga azy amin'ny zavatra izay tsy nataony jesosy entina ambavaka amin'ity androany ity ary fantatra fa zao vavaka zao dia hanova ny zavatra rehetra jesosy malala tena hoe ampandresy azy amin'ny adiny ianao nefa laza andriamanitra ianao jesosy nefa laza fa isolo vavanay mihitsy ianao ary dia ataonao zany andriamanitra amin'ny olona izay matoky anao amin'ny olona izay mivavaka aminao sy miankina aminao dia atoky anao zay jesosy amin'ity ady ity ary apetraka eo am-pelantananao tokoa jesosy malala ninona mety zavatra fironina amelezana azy dia ianao nefa laza fa ny zana-tsipika rehetra dia tsisy ambinina hoe ianao ary dia tonononay mihitsy zany amin'ity androany ity fa tsy ambinina aminy zana-tsipika izay fironina entina amelezana ny zany rapapinay zany dia misaotra jesosy malala tena tsy matoky fa hibatany fandresena izy satria olonao ary zanakao misaotra jesosy halleloia amen mangataka vavaka zao pastera intomba pastera mangataka vavaka zao rehefa misakafo na misotro rano zao dia tonga dia mikohaka mafy tsy mijanona marary miaraka amin'izay lohako mangataka vavaka za pastera amen entina ambavaka jesosy tsy raha vavy ity amin'izao fotoan'izao izay mikohaka isaky ny misakafo ary dia tena hoe marary azy mihitsy ny zany zavatra zany jesosy androany zay dia mitonam-bavaka amin'ny anaranao jesosy kristy tompony sabata hitondranay ambavaka ny zany ravavinay zany jesosy mba hitsahatra ao aminy ane zany aretiny zany jesosy hitsahatra ao aminy ane zany fangiry firiny zany zany fanaitainana zany jesosy malala isaky ny misakafo izy dia marary dia mikohaka jesosy androany zay tena mandidy mandroaka zany aretiny zany amin'ny anaranao jesosy malala tsy arakely tsy anampahefana eo amin'ny tsony zany jesosy ary tsy mahazo manelingely azy zany aretiny zany zany kohaka zany ny anara-maherinao jesosy tompony sabata misaotra jesosy voninahitra ny amanao reriana halleloia amen tainy jesosy nareo mivady pastera voninahitra an jesosy irery fa dia nahazo asoavana izahay nahita asa ny vadiko ary nahita deuxième stage ny zanako lahy mankasitraka nareo rehetra ny tondram-bavaka dia raina jesosy halleloia amen dia raintsika andriamanitra voninahitra an jesosy reriany dia misaotra anao ny jorovavolombelona fa tena mampahery ny mpitondram-bavaka ihany koa ireny rehetra ireny halleloia tahiny tompo pastera mivady dia rena jesosy fa sitrana soma tsara ilay rainy zanako voan'ny corona noho ny fitiavan'i jesosy ho amintsika ane ny fitahina mandrakizay za dia mbola mangataka vavaka fa tsy salama fa efa tsara zao saingy eo amin'ny lamosina ambony mbola misy manaitaina ka mila tsy mahazo aina mihitsy tondram-bavaka ny tiravavy ity zay jesosy amin'izao fotoan'izao izay marary any amin'ny lamosiny any ary dia tsy salama izy ankehitriny jesosy malalo mangataka ny tana maherinao zay androany kasika azy mba hitondra fanasitranana ho azy jesosy amerina ny heri ny tanjany jesosy eo aminao ny fierenay ianao ny mpanasitrana anay ianao ny manatanjaka anay ao aminao avokoa ny fiainanay manontolo marary zay dia eo aminao jesosy ahory zay dia eo aminao ary ianao no mora azonay indrindra amin'ny fahoriana rehetra jesosy malala
mangataka aminao azy Jesosy ianao any hitondra fanasitranana ho azy amin'ity alina ity ary dia ampitsahatra ny aretina sy ny fanentanana rehetra ianao Jehovandriamanitra ikasika azy ny fanahinao hitondra fanasitranana ho azy ianao isaorana ianao ny fanombavaka izay nomenao ihany koa tamin'izany olona izay nentina mbavaka dia sitrana tamin'ny aretina misaotra fa mbola mamaly vavaka ianao ary mbola tsy miova ianao fa mbola miasa mandraky ity ny androany ary dia hitokiana mandrakizay ianao Jesosy ianao ilay mbola maneho ny voninahitra foana eo amin'ny fiainanay misaotra indrindra Jehovandriamanitra Alleluia Amen. Tahin Jesosy pasteur Venakavy misaotra betsaka anareo tamin'ny fitondranam-bavaka dia mbola mangataka vavaka mba hahita asa aho ary mba asa tsy mila vaksiny sady manginofo ratsy be foana isaky ny alina mba ary mba hijanona izany nofo ratsy izany amen. Jesosy any amaly fity ho anareo sady anome hery ho anareo Andriamanitra amin'ny anareo Menakavy sy mpiara-mivavaka rehetra mankasitraka anareo jiaby Alleluia amen. Mbola manofo ratsy foana ianao nefa antsika efa manaraka vavaka fiambenana isan'andro fa mivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia efa tokony tsy hanofo ratsy intsony ianao dia tsika mivavaka ihany koa ny asanao mba hahita asa tsy mila vaksiny. Jesosy mitondra mbavaka ny tira-bavy ity izay amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra izay mitady asa izy Jesosy ary ny asa tadiaviny dia asa mba tsy mila an'izany fanefitra izany Jehovandriamanitra. Hainao atao izany Jesosy hainao atao izany raha izany ny faniriny dia angatahako mba ho tanteraka aminy anie ary ianao mihitsy nanokatra lalana ho azy misy asa nefa homaninao ho azy Jesosy dia ampahitao azy ny lalana makany ampahitao azy Andriamanitra ny zavatra tokony atao ny tolory sainy izy tokony ametraka demande ve izy tokony andeha hoany ve izy inona ny zavatra tokony ataony Jesosy fa ianao no hanolotsaina azy amin'izany angatahako amin'ny anaranao izany Jesosy dia mba ho tanteraka aminy tokoa ny araka izay irin'ny fony ary ankehitriny koa Jesosy dia donam-bavaka azy amin'izao alina izao amin'izany izy manofo ratsy foana zany tsy mampiadana ange zany Jesosy atory dia manofo ratsy tsisy fiadanana androany Andriamanitra etiko ambavaka eto anatrehanao ihany koa izy Jesosy afahanao amin'izany anie izy izao ten'Andriamanitra izao no entiny matory ao aorian'ny vavaka izy dia matory Jesosy ny nofo ratsy ny devoly ny fanaratsy izay mamangy vany azy ao anatin'ny alina ao didina sy potehana amin'ny anaranao Jesosy tena roahana hiala amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata mihitsy izany fanaratsy izay mamangy vangy azy amin'ny alina zany izay tsy mampatory azy zany dia didina roahana ary manomboka amin'ity alina ity dia tsy mahita toerana ao anatin'izany tokantranon''izany tsony ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mamangy vangy azy tsony amin'ny anara-maherin'i Jesosy tompony sabata fa manomboka androany dia atory tsara io rahavavy io atory tsara ny anaranao Jesosy ary dia tena raha nofy ihany izy dia zavatra tsara no nofitsiny zavatra mahafinaritra zavatra ampahitanao azy misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny eo anao reriany Alleluia Amen. Fiadanan'i Jesosy aminareo Menakavy kely pasteur Ijoro vavolombelona izany io fa tsy angataka vavaka Alleluia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa efa nahita asa tsy mila vaksiny sady asa en ligne ilay zanako Lamatoa izay nentina mbavaka teto tamin'ny herin'ny androany mankasitraka anareo mivady mandrakariva sy ny groupe izay maharesy nitondram-bavaka Jesosy any amaly fity mandrakariva anareo Alleluia arabaina nahazo valim-bavaka somatsara voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany Amen. Tany tompo pastora mivady vavaka fisaorana tompoko fa manomboka mandray tanàna ny tompo tranoko dia mangataka vavaka fa manana rendez-vous amin'ny assistante sociale ny 25 janvier momba ny demande ifindranay mianaka trano dia mangataka vavaka mba tena handray décision tanteraka fa tsy mahazotsony anao vaksiny fahatelo 3e dose zany izay mahasoa ataon'i Jesosy misaotra tompoko donam-bavaka izay Jesosy ny tira-vavinay ity amin'izao fotoana izao izay mieritreritra ny hifindra trano izy ary izany rendez-vous eo any amin'ny assistance sociale zany Jehovandriamanitra dia apetraka eo am-pelantananao zany Jesosy malalo ianao ny ampahita fity azy amin'izany olona izany
ianao anie Jesosy andamina ny dosie rehetra ny zavatra rehetra izay mety ilaina ao anatin'izany fifindrana izany Jesosy. Ianao anie Jesosy malala hitantana ny diany izy mianakavy kely ary dia tsy arianao anatin'ny andro sarotra izy ireo, tsy arianao anatin'ny fotoan-tsarotra izy ireo fa omban'ny tanamaherinao Jesosy entiny ambavaka ihany koa izy Jesosy amin'izany tsy mazoto anao vaksiny 3e dose izany tsony Jesosy omeo hery fa ny herinao ihany angeny ahafahanay manohitra an'izany tsy misy hery eto amin'izao tontolo izao ity ka afaka hanohitra an'izany ao anatin'izao pression mafy dia mafy izao fa raha tsy ianao no momba anay dia ho kivy ary dia havitatra ny amin'ny 6e dose sy ny zavatra rehetra izay apetraky ny olona eto foana izay fa ianao any hanome hery an'izy ireo Jesosy mba ahafahany mijoratra amin'ny farany ahafahany mahatohitra Jesosy ny pression ny faneriterena rehetra izay alefa ny fahavalo amin'izao andro farany izao dia misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rehetra ihany amen. Tahiny Jesosy pasteur sy ny ankohonany za mba mangataka vavaka ho an'ny havako mba ho salama tsara amin'ny valanaretina izy ka tratra ny aby izy ireo kohaka sy tazony. Mangataka vavaka koa za ho an'ny papa marary tongotra tsy afaka mandeha marina fa tsy lohalika no marary aminy fa le nofotra no marary. Misaotra nareo vady amin'ny fitondrasana am-bavaka amen. Eny ary vavaka tsika ho an'izany fianakaviana izay marary ny valanaretina zany tena mafy havana izany olona iray ary mivoan'ny aretina efa tena fahasairana na goavana maika fa hoe fianakaviana iray hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy mitondra am-bavaka ny tiankorana ity izay marary izy mianakavy ao anatin'izany tokantrano izany mihitsy Jesosy no marary ny aretina ny valanaretina amin'izao fotoan'izao dia entinay am-bavaka Jesosy eo entinay am-bavaka satria tena mila vavaka angezany Jesosy ahoana Jesosy ny fomba hanasitranana olona hividianana fanafodina olona maro ao anatina tokantrano anankiray marary nefa na dia olona iray fotsiny aza dia efa fahasahiranana goavana ho an'ny fianakaviana fa androany Andriamanitra ianao no ilaina hanasitrana ianao no ilaina tena hoe hamangy an'izany tokantrano izany hamangy amin'ny fanasitranana hamangy Jesosy amin'ny kasika ao dia hitondra fanasitranana ho an'izany tokantrano izany ianao Jesosy angatahany mihitsy ny tananao amin'ity androany ity mba hidina ao anatin'izany tokantrano izany dia hamonjy ilay tananao tsy fohy fa mahavonjy ny olona rehetra hidinao ny famindramponao ary dia hidinao ihany koa Jesosy ny fanasitranana avy aminao tsisy amin'ireo olona ireo tratra ny kagravy na dia iray azy tsisy amin'ireo olona ireo lavon'izany aretin'izany na dia iray azy amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabatana angatahako an'izany zareo ihany koa ny iray mpianakaviana izay marary amin'izao fotoan'izao marary tongotra Jesosy jerireo manokana izy amin'ity androany ity tsy afaka mandeha fa marary anatin'ny nofiny ihany fa ianao anendra rana ho ane Jesosy angatahana ikoriana anatin'ny vatany dia hitondra fanasitranana ho azy Jesosy malala misaotra indrindra Jesosy halleluja amen. Fijoroana vavolombelona noho ny fahasoavana lehibe nasehoan'Andriamanitra tamiko tsy salama ny vatako teo dia nivavaka mafy fadianina sy natao délivrance ary tao anatin'izay dia afaka niala ilay retina nandosa ny valana be niala ilay fanaratsy noho ny herin'ny fanamasin'Andriamanitra dia ilaina lehibe isaorana Jesosy tompo satria namaly vavaka izy narova sy niasa tamiko tokoa ny heriny rehefa nanaiky nandray azy narary sy nivavaka narary dia nivavaka mafy ny fadianina ny talao tamin'ny tompony nataoko avy hatrany dia sitrana alleluja alleluja Jesosy kay dia fanafody sy dokotera alohan'ny rehetra faly be dia faly be aho amen amen be dia ilaina Jesosy tompo alleluja amen. Mahafinaritra ilay fijoroana vavolombelona fa dia mankasitraka indrindra ho tahian'Andriamanitra ny ianao dia raha Jesosy amin'izany témoignage izany satria dia mampahery antsika rehetra izany ary mampiseho fa tena mamaly vavaka tokoa Andriamanitra mbola tsy miova izy. Tahiny tompo pasteur mivady mangataka vavaka mba tena handroso hatrany amin'ny fiarahana amin'ny tompo mangataka vavaka ihany koa mba tena hanadio voka mba tena hanadino ny zavatra mampalahelo sy tena hamelaelo ka ary mangataka vavaka mba ho sitran'Andriamanitra fa lasa nisy tension nefa za tsy nisy izany mihitsy fa normal foana hatramin'izay amen mankasitraka indrindra mba afaka mahazo ilay verset misy biby maloto ve pasteur azafady ny verset afaka omenanareo Lévitique 11 misy ny biby maloto fa raha mila mihitsy nareo fampianarana ray manontolo
raha verset fotsiny manko dia tsy ampy ny fanazavana fa raha mila fampianarana ianareo momba ny zava-padina momba ny sabata didin'Andriamanitra daholo zany a manana izahay zay moa zany tsy mba mizara an'ireny hoe tonga dia zarazaraina fotsiny am'izao fa zay olona mila no mena satria tsy ny olona rehetra no mila an'le izy fa zay olona mitady a zay olona mangataka sy mila no omena fampianarana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe sambatra ozy izy zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana zany hoe raha misy olona zany ka nona sy mangetaeta mitady dia zay vao manome amokisana azy a izahay eto amin'ny fandalan'Andriamanitra izao dia raha mila ianareo a tsy verset fotsiny Levitikos 11 ny verset fa ny fampianarana ray amanontolo dia manana izahay dia afaka alefanay aminareo a mba ho fantatrareo daholo a ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany ihany ny ahafahantsika mandroso ara-panahy fa raha tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra ianareo na fahamarinan'Andriamanitra dia tsy mandroso ihany fa eo foana ihany fa rehefa fantatrareo ny marina dia ny marina hoe ny ten'Andriamanitra dia anafaka antsika tsy ho andevo ary dia ho hitanareo ange a fa handroso azy nareo rehefa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ifafankarintsika amin'izao fotoan'izao a ho an'ity rahavavitsika ity a izay mangata-bavaka amin'izao fotoana izao Jesosy amin'ny tona-bavaka nyity rahavavina ity izay Jesosy a mba angatahany aminao foana Jesosy ny fahadiovanim-po satria dia marina tokoa fa raha tsy madio fo zay dia tsy afaka ny ahitanao anao vinanao vina misy foana ny zavatra izay mandoto ny fony Andriamanitra angatahanay amin'ity androany ity ianao mihitsy anie Jesosy tena anao azy tahaka ny Saoly izay voalaza ny teninao fa nanao be marenina tahaka ny tsy naheno ninninna rehefa nisy olona niezaka nandoto azy niezaka nandrabiraby azy niezaka nanesoeso azy sy ny teny mafy azy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny marenina i Saoly fa zany ihany koa no angatahanay androany mba hahatonga ny fony mba hahatonga ny fony ho afaka miloto adio Jesosy a dia angatahanay mihitsy ny fananao masina anidiny sainy anidiny sofiny tsy ahafahany mandre izany teny marary zany ka na dia eno ny azy zany dia tahaka ny andalo fotsiny zany Jesosy fa tsy atraikany anatin'ny fony angatahanay Jesosy a mba ny aretiny ihany koa izay misy tension izy amin'izao fotoan'izao Jesosy malala ao aminao ny fanasitranana feno ao aminao Jesosy a mangataka izay mba ho averinao amin'ny normal anie izany tension zany Jesosy malala ary dia ho hitany tokoa fa Andriamanitra manasitrana ianao Jesosy malala apetraka eo am-pelantananao ny fandrosoany ara-panahy Jesosy malala satria amin'ny fotoana izy mandroso ara-panahy dia na dia izy aza dia hanomboka hilaminao azy na dia izy aza dia hanomboka tsy hisaina ny zavatra maro eto amin'ity zao tontolo izay fiain'ny fahoriana ity intsony fa hanomboka hisaina Jesosy a ny fiainana any an-danitra dia hanampifaliana foana izy eo amin'ny fiainany misaotra Jehovah Andriamanitra voninahitra ao anao irery ihany Alleluia Amen Fedana ny tompo pasteur mivady hitombosatrany amin'ny asan'ny tompo ianareo mankasitraka angataka vavaka ho an'ity anabaviko ity zanaky ny lalahan'ny dadako efa nisy namosavy ny toerany fanaratsy efa elaela izy io eny fa na dia tsy fantany hoe mangataka vavaka ho azy za dia ilay Jesosy tompony sabatany hanome fanasitranana ho azy dia ilaina Jesosy Halleluia Amen misy fanaratsy voafatotra zany izy tondram-bavaka izay Jesosy amin'ny tendroany ity ho an'izany anabaravavy zany anabavyn'ity anatahana ity Jesosy izay marary amin'izao fotoan'izao ary dia misy fanaratsy misy fanahy mamatotra sy mampijaly sy mampahory Jesosy malalo izao vavaka izao dia angalanay azy ny ampelantanany devoly izao vavaka izao Jesosy angalanay azy ny ampelantanany devoly Andriamanitra ary dia soronay eny aminy ny fahefany Satana sy ny zavatra rehetra namatorany azy hatramin'izay Jesosy amin'ny alalan'izao vavaka izao entinay ambavaka eto amin'ity fandarana ity ary fantatra efa misy akona ny anatin'ny fiainany ihany izao vavaka ataonay izao na dia mifanalavitra azy izay dia ianao mahita ianao mahafantatra azy androany Andriamanitra ny fatorana rehetra dia vahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy rehetra izay mangeja azy dia roahanay amin'ny anarana maherinao Jesosy tompony sabata ary tsy mbola nisy fahavalona tafajanona teo anoloan'izany anara-maherinao izany Jesosy dia entinay ambavaka izy amin'ny androany ity hanomboka hatsapa fahafahany izy hanomboka hivany fatorany ary dia na dia izy aza ho gaga hoe naninona ny lasa toy izao satria nentina ambavaka misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany Amen
Tany tompo pastera zoko mampionina mangataka vavaka aho izy teo makasitraka zoko mampionina nitondra mbavaka ny maso marary tamin'ny larobia lasa teo fa sitrana soma tsara aleloia. Andriamanitra ny hamaly fitianareo dia voninahitra ho azy reriany. Amen. Voninahitra ho anazy reriany mihitsy dia raintsika Jesosy amin'izany valim-bavaka izany fa dia sitrana soma tsara ny maso ny apitsony ihany sy ny andela dia sitrana dia teraintsika Jesosy. Tany tompo pastera mangataka vavaka aho efa nahazo efa manomboka sitrana aho izy manomboka mahazo fahasalamana dia fa tsy mbola tena sitrana tanteraka fa mbola maneno fanafody dia manomboka mivavaka aho izy aty anatin'ny tokantrano dia fa mety tsy ampy angamba nozy izy fa mbola hivavaka foana mbola tiana hoentina mivavaka foana mba tena ho sitrana tanteraka ny aretina dia itsika mivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mivavaka an'ity olona izay mangata-bavaka ity izay amin'izao fotoana izao tsy Andriamanitra izay marary. Jesosy mbola tsy nandray fanasitrana tanteraka izy efa mitsapany hoe misy fiovana fa kosa mbola tsy sitrana tanteraka ary dia entina eto anatrihanao indray izy Andriamanitra androany. Zay Jesosy hatramin'ny farany izay dia matoky anao ary teninay foana manao hoe Andriamanitra tsy manao sotapana ianao fa Andriamanitra tena manome amin'ny fahafenona ianao Jesosy. Ilay boka dia ilay boka folo lahy Jesosy dia nadio teny am-pandehanana nanomboka nandeha izy ireo ny teny amin'ny solona dia teny an-dalana dia nadio tsy kelikely fa nefa rano dia nadio tanteraka ihany ary tsy nisy fahabokana intsony teny aminy na dia kely aza. Ary izany ihany koa no angatanay amin'ity anadaty Jesosy malala mba ho sitrana tanteraka ny izy tsy hisy intsony ny aretina na dia efa manomboka misitrana azy izy dia tsy hijanona intsony izany fanasitrana izany fa hitombo isan'andro. Halleloia. Ary dia ho voninahitra ny anaranao reriany ny fahasitranany. Misaotra Jesosy. Amen. Fiadanany tompony ho amin'ny pastora sy ny ankohonany mba mangataka vavaka aho ho an'ny marenako izay anatin'ny fahoriana sy ny tsy fahasalamana ary reraka be izy amin'izao. Mangataka vavaka ihany koa ny olona akaiky izay mikorotana be ny tokantrano mba hisy filaminana ary mba samy hatsapa ny fahadisoan'izy ireo ka hanarina izany ary koa hiditra tsehatra amin'ny tokantranon'ny Andriamanitra mankasitraka indrindra. Tondra mavaka an'ity raim-pianakaviana ity izay Jesosy izay nidonam-pahoriana amin'izao fotoana izao ary dia tsy mora tokoa Andriamanitra ny zavatra lalovana rehefa tahaka an'izao sady marary no tonga ny fahoriana Jesosy tena ady mafy tokoa izany ary entinay ambavaka. Ianao nefa nilaza hoe mifampitondra azy izay mavesatra dia androany izay hifampitondra ato anatin'ny vavaka Jesosy ny ahafahana mifampitondra ny mavesatra eto anatrihanao ary dia entinay eto izany renim-pianakaviana izany. Ianao anie Jesosy hijery azy. Indraindray Andriamanitra misy zavatra tsy vitanay amin'ny maha-olombelonanay na dia ny mampahery azy na dia miteny azy indraindray tsy voaray intsony satria sady marary ny ao anatin'ny ady no ao anatin'ny fahoriana sy ny alahelo. Fa raha ianao kosa fanamasina no hetsika sy hanao zavatra hiteny aminy dia mino izay fa izany teninao izany izany hetsika ataonao izany afaka ampitony azy afaka ampahery azy Jesosy dia mino fa hisy akony any amin'ny fiainan'izao vavaka ataonay izao ary jereo ihany koa Jesosy tokantrano izay mikorotana tena asan'ny devoly ange Jesosy izany ary betsaka ny tokantrano mikorotana amin'izao fotoana izao miady an-trano mifamono tsy misy hifankatiavana intsony samy kizitina noho ny amin'ny fiainana mafy noho ny amin'ny zavatra maro izay mitranga eto amin'izao tontolo izao ity. Androany Jesosy mitondra mavaka an'izao tokantrano izao izay tena ao anatina fikorotanana tokoa Jesosy malala. Raha izay olombelona tsy afaka miditra ao anatin'izany tsy afaka hanao na inona ao anatin'izany Jesosy fa ianao kosa Andriamanitra dia afaka hanao zavatra ianao kosa Andriamanitra dia afaka hiasa ianao kosa Andriamanitra dia afaka hiditra an-tsehatra. Halleloia. Ary rehefa ianao no miditra an-tsehatra Jesosy dia ny zavatra tsy hain'ny olombelona atao rehetra dia hainao atao. Ny zavatra tsy vitanay dia vitanao ary ianao no angatanay mba hitondra filaminana ao anatin'izany tokantrano izany. Ho voninahitra reriany anie Jesosy rehefa tonga ny fotoana ka milamina izany tokantrano izany dia ianao no azo voninahitra ao anatin'izany satria nentina ambavaka izy. Dia misaotra Jehovah Andriamanitra mankasitraka Jesosy
anao aneny voninahitra mandrakizay a. Alleluia. Amen. Verifiako kely alohany a, sao dia mbola misy a fangataham-bavaka fa raha tsisy tsony a dia tapitra. Mbola nisy a ay tsisy tsony kaiky a. Tsisy tsony a. Tapitra treo ny fitondranam-bavakantsika ary dia isaorana antsika nahatra hatramin'ny farany a, tsy dia lava ihany a fa tsy dia lava ihany fa isaorantsika n'Andriamanitra nefa ny a vita hatramin'ny farany a ny fitondranam-bavaka androany. Dia misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany fa dia ireo tsika mbola tsisy niala ny fampitondra teto a, dia voninahitra n'Andriamanitra hivavakantsika amin'izao fotoana izao a ho an'ny firenena ary hamarana antsika ny fotoana. Misaotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany izay tanteraka teto indray. Misaotra Tompo, misaotra fa soavanao nafahaneniona teto androany. Misaotra Jesosy ny amin'ireo valim-bavaka izay noraisina tamin'ny herinandro iny. Raha ny vavaka teto izay tamin'ny heriny dia tsy verimaina, tsy raraka tany fa tena nandray valiny ary nandray fahasoavana ny olona izay nentina ambavaka. Misaotra ny amin'ireo izay nijoro fahavolom-belona Jesosy, nanehoanao ny herinao, nanehoanao ny fahatsaranao. Jehovah Andriamanitra, mankasitraka anao izay Jesosy, voninahitra ny eo anao ary aterina eo anao rery ihany izany voninahitra izany, fa tsy misy nizaniza afaka handray an'izany fa ianao no mendrika an'izany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fitondranam-bavaka ihany koa izay vita teo. Izany Jesosy mihintsy matoky fa voaray ao anatin'ny bokinao avokoa ireny fangatahana rehetra ireny ary dia hiakatra ny anjely hitondra an'ireny, dia miandry ny anjely midiny izay hitondra ny valim-bavaka ihany koa ary dia handray indray izay amin'ity herinandro ity. Misaotra betsaka Jesosy fa mihay ny vavaka eto amin'izao fandaharana izao ianao. Ankehitriny Andriamanitra, aty am-pamaranana dia mitondra mavaka izay ny firenenay Jesosy, ny firenenay izay miamijaly isan'andro, tsy misy loza izay tsy mitranga, tonga ny tondra-drano, tonga ny delestage, ny fatiolona isan-karazany, ny trano miotsaka sy ny zavatra maro Jesosy. Isaky ny mijery Facebook izay dia tsy mahita afa-tsy zavatra ratsy any amin'ny firenenay, ohatrany tsy mahita zavatra tsara mihitsy izay Jesosy fa ratsy avokoa. Tonga ao amin'ny firenenay izao loza mahatsiravina rehetra izao. Tahaka ny voatolotra ho an'ny Satana ve ny firenenay Jesosy? Tahaka ny hoe manjakazaka ao mihitsy ny fanaratsy ka mitondra ozona sy mandripandripaka ao anatin'izany firenenay izany Jesosy. Fa androany Andriamanitra, mangataka aminao izay, mangataka ny famindram-po, mangataka Jesosy ny fahasoavanao izay mba hiasa ao anatin'izany firenenay izany. Ireo fianakavianay, ireo ankohonanay Jesosy jereo, ireo havanay Jesosy jereo, ny malagasy Jesosy jereo fa tena ory. Tahaka ny na dia nitaraina anazy tsy misy tsony satria efa samy miatrika ny fiainany, samy te hitaraina daholo Jesosy malalo, tsy hitantsony hoe iza ny afaka hamonjy ary tsy mahita afa-tsy ianao izay amin'izao fotoana izao hitodiana Jesosy malalo. Mangataka aminao izay mba tena hoe izay azonao atao, izay azonao vonjena, mba ho tena hoe izay faratratra amin'ny malagasy mihitsy ny hivavaka, ny hibebaka, ny afarafahabetsany amin'ny malagasy mihitsy Jesosy ny hibebaka, ny akamaroan'ny malagasy. Izay inge Jesosy mampantatra fa tsy ny malagasy rehetra koa ny andeha hibebaka, tsy ny malagasy rehetra ange Jesosy ny andeha hitady anao ankatoanao hivavaka aminao fa izay kosa nefa androany mangataka mba izay tena azonao atao, izay tena tratra ny tananao Andriamanitra dia alaivo, stomby, antsoy, vonjeo. Jesosy malalo fa mino izay fa mbola misy azonao atao amin'izany firenena izany ary hanavaka ianao Andriamanitra, hanareo fianakavianay, ireo ankohonanay, ireo olona akaiky anay, ireo olom-patatray mba tsy ho voakasiky ny loza Jesosy ho arovana amin'ny sananay izy ireo. Dia misaotra betsaka anao Jesosy malala, voninahitra ny eo anao rery ihany raha hisaraka eto izay amin'ity androany ity dia hisaraka eto izay hivimbana indray, hivimbana fahasoavana ho any anatin'ny tokantrano any, ho an'izay rehetra atory dia hatrany ampandrinana ihany Jesosy hivimbana fifaliana nge izay hifoha izay raha pitso maraina, hifoha am-pifaliana, handeha hanao ny zavatra rehetra amin'ny fifaliana indray, hanomboka tontolo andro anatina
fifaliana sy firavoravoana satria miaraka aminao zay Jesosy malalo. Ny fiainanay manontolo feno ny fanatrihanao fa zany ihany ny ahafahanay miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity, ahafahanay mbola mamakivaky an'izao fiainana zao Jesosy. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Zay ny fotoanantsika androany dia isaoranantsika rehetra nahatra teto hatramin'ny farany. Dia raha pitsondratsika miaraka eto ao anatin'ny vavaka fiambenana tahaka ny fotoana mahazatra. Mandeha foana ny radio atsika akiradio.radio 12345.com nefatsika miaino ny onjam-peo atsika. Mbola ao anatin'ny essai teknika moa tsika amin'izao fotoan'izao, ndraindray misy ny zavatra tsy dia tomombana loatra satria mbola vao tena ao anatin'ny fanandramana mihitsika dia lana tsiny sahady fa mino anefa fa ny hirahira misy ihany ny zavatra izay mampahery ao toriteny mampahery, ndraindray misy tapaka kely fa mino fa mampahery atsika ihany izany onjam-peo atsika izany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mankasitraka anareo nahatra hatramin'ny farany. Halleluja. Amen. Amin'ny heriny talata indray ny fotoanantsika fitondrana ambavaka fa tsy alarobia intsony dia tahian' Jesosy sika mianakavy.